ny tanjona petratsika zany dia ao anatin'ny ray volana sy tapany farafahelany ray volana sy tapany tsy maintsy ataontsika izay anena ny ovidim-bary farafahelany zay amin'ny tadikady zay ho apetratsika fa indrindra zao de zao monsieur le ministre tsy maintsy ahena aloha io satria mametraka réglementation ianareo amin'ny tombony zay tokony ho alainy rehetrarehetra ho an'ny vary importé zany dia iaraiasitsika amin'ireo mpanafatra ary efa vitatsika ny calcul ary zay zany ny zavatra ao ametrahako hoe afaka ray volana sy tapany farafahelany tsy maintsy ataontsika ny ampiena 750 ariary ny kapokany vary vitatsika manao an'izany ary ho tanterahantsika zany 750 ariary zay mikasika ny vary afarana avy any ivelany mikasika ny vary gasy eto dia apetraka ny réglementation fantantsika dia mba ho zaka ny vahoaka malagasy ny vidim-bary zay apetraka eto amin'ny firenena. Mbola tsy miova aloha ny vidim-bary indrindraindrindra ny vary gasy mbola tsy miova io mbola manodidina ny 4,000 ariary hatrany ny kilao 104,000 arakaraka ny kalitaony sy ny amanjany io zay mahatonga ny hoe amanjana lesany tonga an'le vary mijanona hoe 4,000 ny kilo amin'izao fotoana izao misy ihany ireo le vary latsaky ny 4,000 fa tena ora mandry tsy kilao tsy plan tsy clé kosa ireo vary reny tena mampanontany tena ihany ndray hoe vary inona reny ary dia vary taizary reny tena misy pozina vary ratsy dia ratsy hitako eny amin'ny tsenan'ny épicerie eny tena mampanontany tena ana reny vary reny inona reny fa za mino hoe mba tena tanterahana le baika mba tena enganye eo ka tena ho tanteraka le tsy maintsy hidina ny vidim-bary fa raha zao no mitoy tsika ndreo sady tsy vita nefa maintso ohatra na ratsy dia ratsy ny situation'ny toetrandro amin'ny fambolem-bary amin'izao fotoana zao mandalo eo midiga eo mijery efa tsisy jerena tsony tsisy taloha manjakely ny gasy fa zao taolana kely tena elana tsiny tompoko tena elana tsiny tena misy irana israfeno zay taloha manao hoe miala tsiny tompoko manao azafady fa za zay miteny irana isy feno tamin'izany fotoana zany fa nareo zao mbola manana an'ireny ireny ao ary misiko aiza sa fa voafafa le tao fa nalefako tao daholo ary reniko resika menakave tafahoana ihany za mifalifaly dia mieritreritra le zatra ny soratanay tamin'izany fa ohatra mety le ty le izy amin'izao misy aliranay anankiray misy ale dia volana fenomanana takariva iny efa mpandeha tamin'ny TV misy tamin'izany dia ao anatin'le tonikira misy hoe naondrana avokoa na volamena vatosoa na lefa tany Italia hatramin'ny 4,000 sy azo naondrana dao le vatosoa volamena merkira menamena boaty rose zany tao anatin'le tonikira tamin'izany eritreretra tamin'ny 20 iny 7 dia zao tsika 420 sy 2,000 fa mitombona le izy tena mbola mitombona foana daholo raha inona le ton'le hira iny zany dia ohatrohatr'izay fa tsy hoe izay mimpaminany fa ohatra mbola andia foana ny filina le izy koa le sy rehefa tena dinihana amin'le cheval de bois an'le culture ohatra zao ilaisany ohatra hoe raha verina manao rapo zany dia tokony mitombona tsara zavatra soratana sy nefa taloha le ohatra hoe za zao misy manontany ity hoe fanakaiza raha be ny tsara dia aty tena misy olona manontany misy monony namana malagasy tsy tena mahay teny gasy hoe bonjour manana tareo studio c'est vrai j'ai une question indiscrète c'est vrai que c'est toi qui fais Cyril c'est vrai danza be le fantanina dia mahafinaritra ihany koa nefa mahafinaritra ihany zany fantanina zany satria tody tsara zany le transformisme fa le izy le tourisme le ndresany laha teo misy vazaha zao tonga dia miteny hoe est-ce qu'on peut voir des panendak inona raha le panendak ty mandeha eny antsena le vazaha dia inona ny zavatra tadiavina hoe malaza be ouais c'est à Madagascar il y a des panendak les panendak le izy dia mba zay zany tantaraina ny zareo hoe rehefa tonga eny dia zareo koa zany afaka manontany on peut voir le doro tany ety doro tany ety ena le doro tany ety mandeha mijery doro tany eto zany le vazaha inona moa no jereno le zavatra simba zany
rehefa mijeren'le alana ranomafana rotika ny le zao le tenenina am'izao PNGRC, gendarme, polisy, ministera rehetra voasahana am'le izy a de hoe andray andraikitra lehibe ekeko mihitsy fa mandray andraikitra zany ok fa mba nao vasaly kely rangah hoe raha ny tokony ho izy nenonareo ny kotona maraina tena kotona maraina ny teneniko raha neny kotona maraina nareo ka nampiarina daolo rangah le andraikitra rehetra kelikely kokoa no zao ny tanety mahay kelikely kokoa satria le méthode angefa natoro efa makamokely mantsy le hoe efa mandray le andraikitra zany le tokony andraikitra de bon aza menimenina tsony efa mandray andraikitra ary izahay raha izao mpitiavana foana tompoko ny fanamariany hoe le médecin après la mort lasa fitenitsika loatra le izy ka rehefa ohatra misy zavatra mitranga de le hoe tsisy tsony tahaka an'izao fa raisina ny fipetrakoavana firifiry moa zay tômobile ngezabe nanao maro sarera teny hazo be zay de maty ny olona tao anatiny mbola misy ihany averinany ok merci ny zavatra tenen'ny namana moa zany zao de mbotra mampiorikoditra ihany koa indraindray satria le hoe tsy azo trandrahana ny arena kibon-tany any anatin'ny faritra arovana de doroana le izy a mba ahafahana mitrandraka an'le izy le zay zany le teny frantsay le hoe des habillés Paul pour habiller Pierre zay zany le dikany tena tsy fitiavatena tsika loatra raha nga tena be loatra tena ty tena loatra tsika tsy mijery le hoavy fa le za amin'le zao fotoana zao aloha nijereko da tsy mijery nizaniza akoatran'izay tena mampampalahelo le zavatra mitranga moa zany fa 587 moa zany 500 km² moa zany km² ny abe Madagasikara 587,040 km² no abean'ny Madagasikara zany hoe raha avadika hectare zany le ty de firy zany ry bandiakama sy ry mahandry raha 587,040 ny avadika hectare de firy hectare zany salama andraso loko tina kely firy hectare zany eritreretra 2 millions na 20 millions le tenenina tamin'ny radio omaly tamin'ny télé omaly hitako 2 millions hectare sa 20 millions isa-taona de marina mafy kosa tsy efa tsisy tsony zany raha izany le fa mampiorikoditra anao Madagasikara veo zany ny eny miena normal ka miarabatsika rehetra aloha mienitsika satria koany rika za tsy mikoka an'izany zay indray nareo tena de zay le zavatra tena hoe zaka de eo anatin'le filazana taona indray le madama ministra le izy de fona madama tena mpanetretena tena mpitiavana be tenenako hoe amboary le fomba fanaovana serasera fa manjary masosotra be meno an'le izy nefa mampalahelo be mieritreritra an'izany io tany io ane rehefa doroana foana maty io farany maty io tany io de eritreretina iny andeha amelona an'io rehefa avy eo tena mampalahelo tsika mampalahelo ary ombako manana le hirany lefina manao hoe mampalahelo izy mampalahelo izy tena loza izy resaka tontolo iainany zany resany riko zany tompoko 58 millions zany de 58 millions d'hectares hoany eritrereto zany hoe tsy naharaka ady izy hatramin'ny voalohany satria teny an-dalana ako de ny tarika zany raha tarika ragoto hoe resaka dorotanety ny fialana andraikitra sy fialana pahamin'ny zavatra ny ina moa fialana pahamin'ny zavatra rehetrarehetra ty manilaka anilaka fa tsy mety ho tompona andraikitra mihitsy fa manilaka foana de mitady io tokony samy mezaka miala amin'izay toetra zay tsika hoe dikely dia tialy ty matahotra ny tonina ny ty anarany ty tena sery le cyclone io fa raha ohatra ity le trajectoire alefan'ny zareo ity no tanteraka de mbola tsisy ohatran'ity kosa zay zay ny ainana tsisy ohatran'ity satria raha hiditra izy zao io de hiditra eo anelanelana ny Tsirana sy Antalahy izy de rehefa tafiditra izy de ohatra miakatra kely ny lalany de avy eo izy midina manaraka ny canal de Mozambique de mandalo any Tuileries izy de mandalo any Fort Dauphin indray rehefa avy eo izy na any an-dranomasina raha le amio sio koa izy trajectoire io izany trajectoire ny izy zao sady mijery izy aloha tempête modérée atao dia sisena amin'ny
atao dia fisena amin'ny écran eo amin'ny 7 kilometatra miala ny motsiraka Madagasikara misy anazy rapitso izy miditra rapitso rive izy mety midona aty Madagasikara manahoana mivoaka izy izy fiatraikany zy ampovoatany zay aloha raha izy io midiniko raha izy midiny jereo midina any Majunga izy iny izy midina any Majunga iny no anana fiatraikany be tampovoatany zany any amin'ny lahady latsinainy any io latsinainy io latsinainy mihitsy io anana fiatraikany be tampovoatany izy io manalavitra kely izy rehefa avy eo fa manalavitra manaraka ihany za ohatra ny an'nyteny izy tsy manina izy any an-dranomasina any fa alao izy fiatraikany tampovoatany amin'le orana aloha ilaina ty le orana may le tytsika sere matsika loza nenao zany tena miteneniko hoe zay olona tratra satria zao le tam'le tany ranomafana nisy tratra anankitelo ne nandoro an'le izy fa nampiorokoditra fotsiny maheno an'le hoe tsy azo trandrahana le faritra zany be dia be le tsy azo trandrahana ao anatin'ny faritra rovana le izy na vala-javaboary de dorona mihitsy le izy mba hahafahana mitrandraka ve tsy mba andoroso fa amin'ny akosa aloha toraka voninkazo kely le hoan'le olona tany ranomafana arivo zany zareo no nahetsika misy mpampianatra daholo ny tompon'andraikitra rehetra polisy tena mahafinaritra zany le zavatra oatra reny fa de tratra ny olona anankitelo de hoe za hoe raha am'le toetsaina jiolambotiko de hoe za hoe amboary eny tompokatokambaloza tsy izy mba isotra raha nkely avonteniko raha irika koatra ny tena poditra tapoka vidividy te tsy maintsy nytereny lasany saritaka vidividy zay no zany no vaovao misongatiny tamin'ny somary mitatra makany amina resaresaka politika kely isika tamin'iny romandry taorinan'ny fanambaran'ny senia taorinan'ny fanambaran'ny zareo teo anivon'ny iny ty rafitra anankiray fikambanana mpitondratondra maromaro teo an'loha teo ny valikafatra avy amin'ny Andriamatoa Rina Randriamasinoro manodidina ny resaka ny fampidirana ponjan'ilay informaticien zany rehetra efa nioresatsika tao anatin'ny fampalaram-bavao avokoa tamin'iny fakoatr'izay de efa niteneniko maly teo makasika ny resaka baolina kitra ho avy any tsika rehefa avy eo fa andao aloha resaka kely zavatra misy le maraina ohatran'izao rehefa le mandeha ny an-dalana eny mahandry serika de mijery ny zavatra misy foana mijery ny fahadiovan'ny tanàna mijery ny sosialim-bahoaka daholo zany rehetrarehetra zany mbola tsy miova aloha ny vidim-bary indrindraindrindra ny farigasy mbola tsy miova io mbola manodidina ny 4,000 ariary hatrany ny kilao 104,000 arakaraka ny kalitaony sy ny amanjany io zay mahatonga ny hoe amanjana lesany tonga n'le vary mijanona hoe 4,000 ny kilo amin'izao fotoana izao misy ihany ireo le vary latsaky ny 4,000 fa tena ora mahandry tsy kilao tsy kitsy plan tsy clé kosa ireo vary reny tena mampanontany tena ihany ndray hoe vary inona reny ary de vary taizary reny misy pozina vary ratsy de ratsy hitako eny amin'ny tsenan'ny épicerie eny tena mampanontany tena ana reny vary reny inona reny fa za mino hoe mba tena taterahana le baika mba tena engany eo ka tena ho tateraka le tsy maintsy hidina ny vidim-bary fa raha zao no mitoy tsika ndeo sady tsy vita nefa maintsoahatra na ratsy de ratsy ny situation'ny toetrandro amin'ny fambolem-bary amin'izao fotoana zao mandalo eo midiga eo mijery ahoana fandehany to de sady miteny fa ny anao erinaivo fa ririna raha midina ifotony bandekava de maintsoahatra zao ny ao mamasina any aoka anao normal maintsoahatra zany ao eo mikianja bariazy ao maintsoahatra io no mitondra ao misy fanondrahana anazy amin'izay ka ataona moa fa raha ohatra hoe hoavin'ny cyclone de misy hoe quelque chose malheur et bon ataona moa fa ohatra zao ny fambolem-bary any loatra de efa cyclone mihitsy ange raha fahalalako azy no andrasana isa-taona de zao ary zao ary mba resaka ataotsika iverina kidona maraina mihitsy tsika anome fotoanany olona tsika na ny vahoaka tsotra na ny any amin'ny fokotany rehetra firy moa nisy amin'ny fokotany eto Madagasikara amin'ny resaka amainany tany tsy fahampian'ny rano ny resaka loharano ny resaka fanotofana eto Antananarivo sy ny manodidina ary ny dorotanety anome fotoana isika any amin'ny volana septambra
5 anome fotoana rehefa anome fotoana zao mantsy nge le tokony hoenona mpitiavana sady le izy indraindray aloha le rivotra mampimefa rehefa indraindray koa tokony tsy ampime koa fa manirikiry koa ny zavatra atao zany io zavatra atao efa aorianany dorotanety be dia be io satria hitatsika le fivorina le tena taitaitra tena tsara fa taitaitra dia manakana komidy dia manao message be dia be manao communication araka le olana nyresahany erika teo amin'ny resaka communication ho an'ny olona mbola fialana zigla ny fitenenana hoe soa ihany fa roa fotsiny no maty zay fehizateny zay tena zany no tena sarkastika de haut niveau zany hoe soa ihany kosa aloha fa roa fotsiny no maty fa raha ny tena marina iny zavanitranga iny tena efa tany mizato tany no tokony maty fa soa fa roa fotsiny efa tsy tokony avoaka mihitsy akory zay fehizateny zay zany hoe ny fotoana omena amin'ny septambra zany dia ity vao manomboka volana aogostra na septambra dia tsy eo atao lasa service civika daholo ny filohalita rehetra any California ngeka tsisy ninona mitranga itsono an'ny filohalita fa dia lasa mamono afo daholo ary tena marsa forcé miaramila ohatrany andeha hamonjy ny ady lehibe faharoa nge ny any California amin'izao fotoana izao ary ny avy any amin'ny tafa raha makao amin'le afo idina any California zany hoe isika io horesahana foana hoe rehefa mahita hevitra ry takaka moa zany le hitanareo hoe takaka zany hoe kakanao ka raha vao tsy takaka le izy fa hoe ho anahy dia makaka nareo tsara ny makaka fa rehefa mahita an'le dorotanety ingery makaka ka mivoaka avy any anaty ala izy dia andeha ho aizy izy na afaka miteny amintsika hoe mba ataovy teny meloa ny fitandremana fa mahay ny tanàna ny takaka manodidina nefa 600 sy ray alina aloha ny fokotany eto Madagasikara amin'izao ray alina dia eto Antananarivo 270 zany hoe ohatra efa nomena ty amin'le resaka hoe civiste ny civiste dia vola na moyen atokana ho an'ireo rehetra tanora zay tsisy atao ary tsy afaka dia nianatra loatra dia lasa na izy manao asa tselika na izy manao asa tsolika na izy manendaka na izy manambadibady fotsiny eny dia lany le vehivavy rehefa bevoka na izy tsy mahita atao dia mifoka rongony fa atao ny formation dia raha ohatra ka fokotany 270 dia misy vista 70 tanora formena manao gilet dia asiana soratra ato hoe izahay no mpandaka vody atao zay soratra atao ambadika dia mandeha mitetin'ny fokotany isan'andro izy ireo raha ao Antananarivo zay inona moa ny zavatra ndraisan'ny BNGRC sy ny ministera tamin'ny omaly hoe asiana fijerena eny fotony dia iangaviana isika rehetra zay mahita loharanonafo mba anao signalement sy ny sisa théorie zany d'accord fa andao anome fotoana ny rehetrarehetra amin'ny heritaona volana septambra amin'ny titon'ity moa zany kay aogostra septambra eo jerena ny fihetsehan'ny tompona andraikitra zany hoe manomboka izao ary tsika tompoka satria ho maina ny tany ho avindray ny dorotanety dia asitsika civiste eraky ny fokotany eto Madagasikara rano moyen rano moyen zay kosa ranga tena miteny mihitsy rano moyen ohatra n'le any amin'ny faritra Morondava sy ny any amin'ny faritra Boeny any ome moyen le bande manao akanjo hafa reny dia mangataka mpitiavantsika le budget omena amin'ny filohalita zany mba tindiniana kely any dia mba atokana kokoa any amin'ny resaka service civique satria le fitandronan'ny filaminana amin'le fiarovana ny institution sy ny sisa io rehefa mahay miresaka manao kabary eny tsika tsy mila nireny lehibe dia be makeo amin'ny 13 mai reny rehefa le amin'le hoe raha vao miteniteny fotsiny rendremasolo azafady way raha vao miteniteny fotsiny raha vao misy miteniteny fotsiny raha vao miteniteny fotsiny any fitsangam-bolo sy kokora zay hoe ananina zay dia ananina zay dia ananina zay dia tonga dia efa 2 le miaramila makeo amin'ny 13 mai tena ampitiavana ny tenena satria be dia be ny namana gendarme be dia be ny namana polisy be dia be ny namana amin'ny tafika moa ave ianareo afaka miala amin'ilay fomba hoe grande muette fa manao basy vava amin'izay ianareo dia raisinareo mihitsy ny basy raha ilaina mandeha any miady anatsara ny tontolo iainantsika mandeha any fa ny budget nareo tsy olana amin'ny resaka teti-bola amin'ny fanjakana tsy olana ny budget nareo na mialola nareo ary ny directeur en chirurgie za tena ty anontany firy ny karamana colonel dia firy ny karamana directeur en chirurgie avoay ny fiche de paie raha ohatra ka mba mifampialona fotsiny ampitiavany dia firy amin'izao fotoana izao za manao vazivazy fa nisy publication moa firy nisan'ny général eto Madagasikara firy fa tamin'izany fotoana zany dia voatanisa le izy général Ramarola général Ramanatsoa général Rakotomanga Mijoro
général sy banky contre amiral dimy izy tamin'ny fotoanan'ny transition tamin'ny 72 tamin'ny 72 tena dimy mihitsy mbola vitsy dia vitsy dimy enina eo izy zany hoe izahay nanao interrogation tany am-pianarana dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe lazao avy ireo généraly ao anatin'ny floalda sy ny gradiny dia tamin'izany misy hoe général de division général de brigade nono aveo rehefa niakatra ny kapitaine dia efa nanomboka nako zarazara an'izay eny zay moa zany dia zay torapo zany ry namako mananamana sandary zay mananamana tafika mananamana polisy zay a fa tsy hoe nareo fotsiny akory satria jereo le tany ranomafana ny mpianatra avy any amin'ny lycée no mivoaka ny olona eny an-tsena no tonga dia miara mirony asa ny tany Ambatondrazaka lisy raha mba nanao an'izay alefa anareo ary resaka kely foloalin-da vetivety fotsiny nisy afatra mafonja napetraka ny ministry ny foloalin-da ho an'ny foloalin-da zany dia eo foloalin-da-mpandamina zay zany no afatra ny ministry ny foloalin-da ho an'ny tafika malagasy ho an'ity taona 2020 ity dia za te hanampy hoe sady mpamono afa misy fijery resako amin'ny ragoty teo a le hoe aleo ampiasaina amina resaka famononafo amin'izay tsy ny anahy zany tsy le famononafo hoe ny tanjoko fa tena hoe tena manetana mihitsy hoe tena temiteny foana moa tsika eto mahandro hoe le izy angely bandeka matenen'ny lahy eto hoe fa iza moa zany le olona mpanao an'le mission ve maheno an'le izy dia ho za tena miteny aminareo hoe marina hoa hoe mety misy antony hafa tena velariko be ny ana fijery inona zany ny tena andorantsika an'le ala fa raha zavatra misy amin'izao fotoan'izao tsy ho ela ntsony ty alatsika ity dia taraiky daholo na reo zavatra kely mba fananana kely mba mampiavaka antsika malagasy reo ary mety tena taraiky tanteraka satria le ala ajetakako dorantsika tsy akijanony eto le alatsika dia taraiky reo hoe tena tonga dia tsy tonga dia sahako zany na mety raha izy dia iso ia raha izy manahoana laretsa raha izy dia iso ia dia fotoana kely sisa raha tsy mitandry antsika tsy mandray fepetritsika amin'ny fanatsarana amin'ny fiarovana vita reo zavaboary mba mampiavaka atsika reo biby mba mampiavaka atsika satria tapitra mahainy anaty ala any daholo atao ihany sy teny tao anatina vavao fanesisisy reny ry bandeka fa iza ve dia isa taona dia tsy maintsy zay le izy zay mahatonga anaky hoe manahirana ny sofina koa inga maheno an'iny hoe fotoanany hafa ny bandeka za zao rehefa aveo larisa tonga dia misy valandresaka ho atao ohatra ny sapeur pompier etsy rehefa aveo andeha anatrika an'izay fa za zao mety ametraka fanontaniana daladala hoe maninona ny sapeur pompier tsy talina amin'izay isany anaovana budget manokana aparitaka manerana ny Madagasikara indrindra ny anatin'ireny faritra misy ala reny mety hevitra daladala ny ana na tonga dia misy mamaky be any ana na change hevitra 10 zany tsy hevitra 10 zany ka fa andao ampiasaina arovana raha ty tsika ho azy mila mahasahy mandray décision ohatry ny baolina kitra io hoe mahitanao hoe fizotro ny baolina mandeha tonga dia mila hoe risque c'est qui risque gagne fa zay tsy mirisque win akoatra zay larisa ina misy any sao dia lasa mivadika fa makafakany eto dia manjary tena le embouteillage any manomboka izy io dia le Andravoahangy tena lasa mbola pire noho ny Analakely mbola zenita ihany zenita mbola Vénisy anga eo hatramin'le nisin'le rano le eny io ve moa tsy nisy foana fa tena mampijaly le izy mampijaly ny fodina sy ny rehetrarehetra ny resaka rano canal masy tafiditra ao anatin'ny asan'ny SMA ny fako ny canal zany rehetrarehetra zany fandaminana ny fako sy ny canal tafiditra raha tsy diso tokony tsy raha tsy diso fa tena tafiditra ao anatin'ny asan'ny SMA ho anatananarivo reny vohatra dia tokony mijery nareo zalahy vao vitanareo zay aloha ny nandamina ny administration mpiasa nareo vitanareo nefa manomboka mandamina ny mahakasika ny tontolo ny fako dia midira amin'izay nareo amin'ny fandaminana ny canal Antananarivo fa tobo eto tsika menakavo tena mety mbola misy zavatra tian'Andriamanitra atao matokolo zany ataony maintsika eto hoe ao anatin'ny ratso misy ny tsara foana ampahafantarina tsy matoa ampandaloviny io dia misy afatra tiana pitaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay angoziny eto manko tsika fa ohatra ka hoe io avy be eo raisy ohatra fotsiny hoe ravaravaintsika le tsy apefilo zao ny raisiko akaiky kely tsy apefilo moa io fa andavamamba dia le canal nefa ratana teo rodana be io ny orambe tsy mijanona fa difotra io andavamamba io
satria le kanala tsy nitrongisina tsy natao inona nefa ohatra ny lavana natao tsy fatapatako afafy misy le tetikasa andraikitra zareo anivon'ny produire io le projet produire iny io dia fananina le izy tokony hoe isy manampahaizana manokana momba an'izay mandeha ny étude sy ny rehetrarehetra zany tena fa sao dia ohatrany hoe mandravandrava dia mananganangana fotsiny sy manambomboatra fotsiny ry erika moa lasa vetivety teo fa terenjavatra maika be le dala dia naredana lasa naredana katsitany iny dia zao fa za tena miantso ny tompona ndraiky teo anivon'ny produire mihitsy hitondra fanazavana ho atsika hoe nakaiza aloha nareo voalohany indrindra tsy haiko hoe mitoy aiza le asanareo sanakaizinareo dia mitoy aiza le asanareo fa ohatrany somary fanina ihany amin'le situation hoe ahoana ary izy zany sa ve zany no tsy maharaka tsara ao anatin'le izy fa valim-bariana ny zavatra fa ohatrany tsy koboko hoe nakaiza ny suiten'le iny izy ty le fanamboarana n'le asa rehetrarehetra teo fa ohatrany zany tiako tenenina amin'izany ohatrany nangingina ve nareo sa hoe manoy any ananynanynany dia mba mahazo miantso anareo aloha sa hoe manao asa tsy miantso mpanao gazety ve zay koa inga metimety iny indray aloha tsy fanereny iny satria indraindraizay teneniko hoe mety hoe miasa tsy miantso fanaovana gazety io koa la resa mbola ho resahana misy le bandy iny nakaiza mifanafotany any ela velany eo tsara zao zara ka jereo makasisany tsara re le fanafottsirabe zao atao sirabe fotsiny ve dia zay no teneniko hoe raha bangona tokana zany zay rehetrarehetra dia mila fahasahina mandray fanapa-kevitra amin'ny lafiny rehetrarehetra dia valitsika makasika an'le hoe tena manao ve sa mody tsy manao mody manao sa tena tsy anao dia ny olana anankiray koa ipandaka ny resaka jirama moa zany tsy tapaka mihitsy io fa le rano io fampiankina be dia be amin'ny zavatra be dia be mihitsy io tena larisa niditra taxi be zao vao maraina efa maly any saky resaka nyity fa enjana amin'ny fofona anatin'io taxi be io io atao hoe jesor misy an'izay jesor labory zao nefa nisy jesor kely fotsiny ampiko kely fotsiny le resaka ataony mpandekama sy ny resaka andraikitra amina zavatra samy hafa zao ny eritseritra atoro ny rehetrarehetra voalohany indrindra ohatra ho anatanana rivo renivohitra ara-piarahamonina amin'ny maha-olombelona amin'ilay fizarazarana ara-toe-tsaina sy ara-piarahamonina lasa mitady ho tafapetraka lalipaka ao an-tanana rivo mizara roa ny tenenako azy mizara roa dia ny mahantra sy ny manana izay lasa mikolokoloina anatina toe-tsaina hoe ny mahantra io tiako tenenina tsy nivolany am-paosiny fotsiny fa misy mahantra ara-toe-tsaina be ao an-tananarivo izay kopahany mpanao azy ho hiahantra ara-toe-tsaina ihany satria raha mikarama manao communication amin'ny télé sy ny radio misy ny télé tonga dia fantatra hoe momba ny fitondrana misy télé momba ny tsy fitondrana izany hoe miresaka généralité amin'ny olombelona dia izao ny zavatra resahako hoe raha mifampitaiza isika dia tokony mifampitaiza hiverina amin'ny resaka finamanana sy ny resaka fihavanana satria tena ny zavatra mitranga amin'ny ankapobeny iny lasa ohatran'izao hoe misy tompona andraikitra tena tsy miezaka maka ny fony ireo izay mikritika anazy na olo-mpanjakana io misy ny resaka mpanohitra aloha araka ny teny manan-dafo izay amin'ny ankapobeny zany faible ny mpanohitra eo anatrehny miaramila izay efa nijoro sy ny teny fa miaro ny institution miaro ny fitondrana miaro miaramila betsaka na izay zavatra hita izay tsorony matahotra nge ny olona zareo ty mahazo ny ralisy matahotra ihany ny olona amin'ny zavatra maro samihafa satria rehefa lasa ny atsinanana any dia adino any sahirana koa ny olona hijoro iteny satria teny momba ny menimenina jiramara zao mampa-MD zany dia sahirana ny olona normal zany iny alefaso ry amin'ny sisiny ery aloha ny Corentin Martins ry Bandekama Corentin Martins tonga dia ameko hoe ny source d'information ny Afrika foty raha ny eniko farany aloha zany dia hoe zidaniny hoe zidanina fa mbola aoriana konge nametraka ihany aloha nametraka ihany ange aloha izy Erika Rabesandrata Pep Guardiola fa ny tenareo grengeza be ao dia resaka ohatra hoe ny tsy nandraisana ela be any Erika Rabesandrata za tena miteny zany technicien azafady fa laniko fotoana azafady tonton Volombava manao nareo manao nareo
ny tavo zany ma énergie anankiray réserve ho an'naina maly manao na dadabe manao na lekalaty fa tsy dadabe olona fa zany ka zay fa dadabe amin'iny papalora salama tompoko tonga ny fotoana fahalalana mihitsy hoe manao ny marabale tafidiko salama tompoko folaka ihany ye efandatatsimika fara de mitira zay koa hoe faloza ina ho ny tina azo fa manjary finanana ravikazy fa hoana mety misy falobe zao mpanohatra na siko an'izany na mpitondra zany fa tsika rehetra na sina am'izany zavatra misy am'izao volanareo azavaiko le nareo la tsy miteny anareo mpanao gazety fa de mihaino ana rehetrarehetra ka tandrifan'le teneniko de mety antso eo izy na mety hiteny eo izy avy eo ny tena olona tsy mainyainy angatahako pastera ihany karaveta fa manazava le aoka ny olona rehetra ho malady iaino alainteny de misy koa hoe manamaso izy fa tsy mahita manatsofina izy fa tsy mandeha indramiko le teny anarana fa nareo ihany ny azo teneny le hoe raha nainiainiko daona marainy nareo hatramin'izay tsy tonga ohatr' zao io raha tahoriana zany anko resaka vary dia vovomina vary ny tampofolo hoe ho isy ny sary goaka netantsika isany vakomala ny olontsika zany raha olona miteny eta raha miteny hoe dokotera dia afaka kokoa mifandraisanareo an'ilay fanazavana tsy miteny anareo ana fa na de ny ainy rehetra na le mpiantso io fa raha miteny taxia dia afaka kokoa mifandraisana an'io zany resaka mangahazo za tsy miteny mangahazo le izy fa be dehibe ny zavatra afaka sandrana atao foto-tsakafo nareo andalo aty aminay fa katsaka sy tsaramaso sakafonay atoandro androany tena fanazarana an'le vatana roa arivo kapoka ny vary eo amin'ny 2000 manaraka zara ny mipikevitra aminao any anatin'izayko mitodika bandaika moa zao hoe ohatra le adalana ny fomba fandrahoana ny alao mbola miteny izy izy le adalana androtany normal ahoana ny fomba fandrahoana mangahazo sy tsaramaso mety zany ka fomba fandrahoana ho any anontaniko ny anareo nge efa hoe mety zany mangahazo maina na mangahazo lena mety dahoana ho azavaiko amin'ny sotra andrahoana ohatranao fomba fandrahoana azy mivelena anao rehefa aveo natotosa nyzao fandaran'izao dia misaotra fetsaka na misihatra efa nyteny normal zany ny anazy zany saika teneniko eo amin'le resaka variky foana za zany hoa mbola miaiko foana velika any teniko tamin'ny efa omaly sa vakomaly hoe mbola malalaka ny toerana dia efa misy ny problème dikan'izay zany tsy ny resaka fanatanterahana fanatotosany manana fahefana amin'izy mihitsy no misy olana zay ny fijeriko anazy na eritseritsaritsika hoe anova foto-tsakafo na ohatr'izany io dia afaka miovy av foana satria miankina fahazotoanao koa sy ny fahefanao koa le tsy miankina fivoaran-tsainao le izy raha iovy anao raha tsy iovy fa mifantatra aloha io ny fototra dia le fototra tsy hoe efa tena hoe tandondonloza hoe tsy ho isy intsony fa le izy zavatra mbola tena azo atenaina sady petsaka ny zavatra rehetra mbola afaka sponsorisena le izy fa misy zavatra tsy milama mihitsy zany eo dia ho anazy zany ho anareo eo ambony eo marina fa hoe tsy maintsy resaka fiarahana ny vahoaka vo avita ny zavatra eritseretinareo nareo tadidio nefa ny tsy maintsy mijinja ny tena mafy foana ny vahoaka majinika na nazainareo misainy reo na nazainareo tsy misainy reo zay foana zany ny zava-misy eo fa ny tena mba angatahana zany mba hoe mahaiza renareo mba fandinika mahaiza mifananina fa efa mety le fomba fanoeranareo milaza zavatra tsy mety manoriny manao atofanina ny fitondrana efa mety be fa le izy ohatrany hoe karazana adinareo samy eo ambony eo le izy dia nareo mety matahotra mahatonga le vahoaka tsy mipotra hoe reto zay fa sana ohatr'izany fa nefany misy efet tena ratsy ho an'ny vahoaka majinika foana zay zavatra ataonareo rehetra eo zay ka mba azokolasaina fa misaotra betsaka na misehatra mba asoatsika rehetrarehetra ya satria roa minitra ihany nefa ny olona anankiray miteny dia angaviantsika rehefa miantso tsy andaniny 10 seconde atsika misiany tonga de hoe miarabanareo tompoko nya makasika an'le zavatra fotsifotsy milatsaka avy eny an-danitra dia zao zatsy izy manaona allo manahoana nareo salama tompoko allo
mbola mahazo miresaka jirama sa tsy mahazo miresaka jirama satria dia mampiady miresay ianao ka ny tiana tenena hoe lasa miverina be indray le jirama nefa zay miasa tena zay tsy miandro vatsitsinjona miandry inona moa fa ny asa ny atsembohanay no inanay dia manjary be zay hatry maly tontolo zao ngamba ny raha tambatra ny jirony rehatra adiny 3 tena mba tsy dia mba le jirama aloha ny priorité ry président tena pro be le izy tena mijaly be le mpiasa tena satria zay nge tsy miandro fanampiana fa zay manampy ny tenanay amin'ny alalan'ny asa tena dia tena iangaviana re mba hitadiavy solution le jirama fa tena trop ny asa vonjenay zao tena tsy tratra foana nandritry ty fidirana janvier ty fa tena amin'le jirama tena tsisy solution ntsony mihitsy ve io tokony mba jerevana ihany le sapotika tena ampantrana ve zany le malagasy miasa tena dia mba iangaviana indrindra re tompo fa tena mijaly le mpiasa tena tsotra indrindra tompo fa raha ny valiny fanteneniko amin'le jiro sarano raha ny valiny ny rano aloha zany tsy afa manotratsika ny rano aloha tsika larisa tsy afa manotra maina ny tany mainy ny raha mahita be ary mifampiankana amin'izay koa ny jiro makasika an'le fa eo le resaka solika mavesatra hoe tokony misy fampiresahana ahafahana ahoana marina momba ny tsy mororo mpandakamana makasika ny vovona lefa ny délestage foana eno ka le fitaovana ny mbola kisaka loatra tsisy manahoana allo miarahaba pasteur miarahaba anareo rehetra tompo fo dia tonoana ny fiarana ny tompo aminareo rehetra marina dia marina tokoa lay resaka nataon'ilay namatsika teo ko malady miaino malay miteno malaiko tezitra ny dikan'izany dia hoe ampiasaina ny sofina rehefa mba miaino dia mba mandinika ny zavatra resahana dia tsy malaky mamaly vafa zany nalahelo be fa nahita fanambarana nataon'ny ministre ny fitsarana ny amin'ny hoe fampitandremana ny olona amin'ity miteny manaraty jirama ty fa mampikatra io tena ozy aho hoe fa dia ampanginina tsy mahazo miteny tsony ve zany tsika rehetra dia zay le mahatonga amiteny zany hoe mba miangavy anareo re tompoko milela-paladia anareo raha mbola misy azo le lafina koatran'izany mifanatona ianareo dia mifampiresah ianareo rehetra zay tompona ndraikitra fa lasa fampiororo etsika mianakavy dia hoaizany efa rahan'ity fireneny ity aleo mba mifandinika dia aleo mba mifampiresaka fa raha zao no mitoy dia milaza marina aminareo ny efa maina ny tany ny vokatra tsy misy ny olona mijaly araka ny tenen'le madama teo ny amin'ny asa tena sy ny karazany minona hera mba mifanatona dia mifampiresaka fa tsy mifanao vava oatra zany manjary lasa mandreraka be le izy ka antso-pitiavana re zany ataoko zany samy mandinika samy mieritreritra zay vao miteny aloha dia avadibadio impitao andohanao ny teny vao miteny ny vava raso samy ten'Andriamanitra nisy volona zay ny Larissa makasika le hoe l'huile lourde raha ny menaka ina moa zany menaka mavesatra l'huile lourde any Tsimororo menaka mavesatra zay vovao ny Larissa ny rahanareo menaka ny kolokolo hoe sahina noho zareo mitondra an'izy avany satria camion folo fotsiny ny azy zay marina allo salama toko allo salama miarabe zavatra anankitelo ny tiako tenenina misy naina tamin'ny tao resaka présidence tamin'ny filakevitra ministra farany hoe misy tetikasa goavana eny vato eny manao Antananarivo mandirapiratra somary lasa saina ihany ahako satria zao tsika rehefa miteny hoe patrimoine dia ohatran'ny mieritreritra hoe trano foana ny rova tsy haiko inona re tsy haiko zavatra hita maso zavatra vaingana fa amiko patrimoine Antananarivo koa tanimbary nonaona le tantsaha kely mandeha manavary anany ireny amiko hoe patrimoine Antananarivo fa tena hoe aripaka mihitsy hoe zany ny tanimbary sy nonaona sy ny lemaka sy ny tanimboly lanihery efa ripaka ny sasany tena anarana fa fantatra reo izy makany lanihery dia tena hoe aripaka ve pitehana zay zany Antananarivo patrimoine Antananarivo zany dia ho pitehana dia anaiky an'izay zany zao rehetrarehetra manaiky zany ny député rehetrarehetra mampalahelo le firenena
tena hoe mampalahelo tena mampalahelo. Tena anankiray farany deep state. Fantatra zany hoe deep state zany tena anglisy dia zao misy andian'olona manam-bola be dia mandefa ny tanany ao anatin'ny fanjakana ajoro le vahoaka ahafahany manao sitrapony satria tanjon'ireo olo ireo vola fa tsy miraharaha firenena tsy miraharaha tanindrazana zany izy. Misy karazan'izany eto amin'ny tany fa tsy teny hoe Madagasikara fa eto an-tany antsoina hoe deep state samy makasaina daholo. Saotra tompoko. Manina le menaka mavesatra leo anao raha tsy manana camion mihoatra ny folo le tamin'le vaovao lazainy Larisa tamin'izay zay le vaovaoka dia hoe sahirana be ry zareo mitatotra le izy avy amin'ny ankatỳ. marina zany zay le resaka anina fa ny azo atao efa tafiditra na tonga dia miteny salama daholo tompoko. Mikasika kely an'le embouteillage raha nga tena mijaly mihitsy amin'le indrindrandrindra amin'ity akadim-bahoaka ity tena isan'andro tsy afaka mihitsy sady misy dalina vaky zay eo sonerana eo akaiky mibaty pro eo tena mandoto pneu be mihitsy vao maraina io hoe tsy bakena ve io le amin'le lalany faharoa makasika zay raha nga tena amin'le jiramaty eo atao ihany marina ny tsy hiteny fa tena tsisy rano tsisy jiro zany ianao fo maraina ianao tapaka jiro ny ena itosy ety moa zany tena mijaly ny itosy amina rano sy jiro tsy afaka mihitsy moa zany io fa dia mba mangataka fanairana amin'izany na mba misy solution io moa zany tenenina foana fa rehefa mety moa tsy mety dia zay zany moko. Dia mahakasika ny ino moa izy teo le moto misisisika zany averiko foana manakika tomobile le moto misisisika eraky n'le embouteillage dia sady mikika lasa ary le rony tonga dia mitsoaka ary le rony vao ianao indray zany hoe anao nga lalany miteny ianao zany dia ohatrany hoe tsisy fianina mihitsy zany eto amintsika fa ohatrany samy manao zay daniny kibony zay fa dia bonne journée daholo nga fantatro na raha olan'izay tena enjana ka fa hoe misy olana hafa ve akoatran'izay resaka camion zay ao amin'ny Madagasikara oalina misy olana hafa ve tsy afaka tsy afahana miara-miasa amin'ny Madagasikara miaraba tompoko ndoza tsisy. Allo, salama tompoko. Fitarainana momba ny jiro mba ho teneninay azafady indrindra. Teneninareo ya hitanao ety aminay zany andotam-penaka elo misy anay dia misy andotam-penaka anakiroa indray makany amin'ny plastika coco indray jovena pasika dia ireo toeran'ireo nefa mampalahelo ny jovena pasika zany tena mazo zany anay ny jiro adiny telo nandeha dia efa le andotam-penaka anankiray misy fianakaviana mipetraka hafa any tsy tapaka ny endry zareo dia matetika zany le mahazo ny jovena pasika akordiga tena lasibatra tena lasa mijaly be loatra zany zay dia zao zany mba fanontaniana petraka hoe so dia mba sanatria hoe diso fanapaka ry zareo dia le aty aminay foana ny tapahany fa le any amin'le mahazo vato be plastika coco apefilo ambody rano tsy tapaka ie dia zay zany nitarainanay fa tena tsisy zavatra azo atao dia ohatra hoe mba misy mpiasan'ny jiramara mba mandalo ety mihitsy zany mba mifampiresaka aminay fa tena mijaly be zay mijery an'le izy mihitsy fa sao dia eritreretiny zareo hoe mandaingy zay na ohatra zany ie adiny telo jiro mandeha amin'ny alina indray tapaka indray amin'ny valo dia miverina kely indray dia tapaka indray amin'ny folo Sota bitaka asiako jereny zareo zay satria le ritalola ty tao aloha mihitsy mba misy mijery manao fanaja fa tena fandiso be mihitsy ngamba le zavatra ataondry zareo dia le anankiray foana ny tapaka le anankiray foana ny tapaka fa le anankiray tsy tapaka satria samy andotam-penaka fa misy branso hafa samy hafa fotsiny le izy misy asiako jereny zany satria asan zareo miteny jery nanao asiako jereny zareo zany azo matahotra allo manao nareo tonga dia lazao hoe
indisika misy an'le rond-point Latsity ranga rond-point misy an'io larana raty kely rond-point amin'ny Latsity eo larana raty eo nalovadorany indray mandeha ngamba de izy ny embouteillage mitaritiny io maly tonga taty Akazomanga taty aiza moa zany embouteillage maly ariva aiza aiza le rond-point de Latsity le ry akaikiny Larbi miakasa maka ry akaikina Larbi lalana ratsy be io misy lalana ratsy le makaty Antananarivo sa le makany Larbi le makany Larbi tonga taty Akazomanga ny embouteillage fa ngalatsaky robaka be le izy io ny olana amin'le izy raha tobile avoavo mety vetivety ihany de afaka fa ny akamaroan'ny tobile ivaiva tsy maintsy draikodraiko izy aiza le tena vo eo mihitsy eo amin'ny rond-point eo mihitsy eo amin'ny rond-point eo mihitsy ny zareo mba jereo ny commune mba mitaraina amin'le tiaraina amin'le izy alefaso amin'ny latsaka le contrôle qualité tompoko fa za de hoe manao appel d'offre fotsiny anao an'io de zay maivamaiva nanalaloha de tonga de manify le zavatra mora mindray mandeha mandalo tamin'io efa io izy io de eritreretra ohatriny na ny carburant amin'le olona tratran'le embouteillage ao ny fotoana lany raha te hodana sanatria misy tena na ambulance raha afaka maly na ambulance raha afaka mila korondany iny maly nanomboka tamin'ny 4 ariva teo nitsofoka tamin'iny efa tena trop toda betsaka tompoko mazera zary commune eo anao vaovao de mba atao le teo Makasiraka, hitako lalana ratsy be ivilany amin'ilay hôtely be sy miakatra any amin'ny fianarana lycée teknika na Larbi io dia ampitan'ilay trano toeram-pivarotana tsy mahazo miteny ratsy Jirama fa mahavoasazy mampigadra manomboka izao ao anatin'ny tambazotra tserasera ve mba hamoa malagasy ny alahelo aminareo Jirama dia mampigadra anazy fa tsy hoe eny an-dalana nareo izay mpiasan'ny Jirama hitany eny an-dalana no vovonoiny eo hevitra fotsiny ny eny tokony tsy feraperan'olo izany izy fa tokony omena mampigadra eo ihany fa ny tokony omena sazy hoe mba sazy hafahafa kokoa angamba fa ny okevitry ny olona ao anatin'ny serasera ao raha momba ny Jirama manokana Jirama manokana hoy aho fa ny hafa mihitsy fa Jirama efa tsy rary loatra mantsika fa ny okevitra no atao anaty famoahana alahelo le izy alahelon'olona no avoakany ao ale hoe alahelony amin'ny Jirama izy fa tsy hoe dia mbola mpigadra le olona eny dia fara zany le olona nitian'le fanjakana angamba izay mpiasan'ny Jirama mandalo eny an-dalana eny daroan'ny olona eny ohatra ny azy aoka tsisy anao ohatra ny azy aoka tsisy anao fa mba sosokevitra mba tsy anasa famoahana alahelo koa le izy le tambajotra tserasera zay fa mirary tompoko andro sambatra makasitraka tompoko ie zany sady akantany daholo any le hoe tena lasa mampigadra marina ve ny manakio zay aloha mba voaheninayko ataony ahoana ndoza ny tsy azo tenenina ntsony fa akoatr'izay zany azo tenenina ndoza inona ty zany soneriako zany paina eny mirabanao hoe salamy mahandro zany pipi zany zereo dialy maheno anao ohatrany tsy mahe radio ve alefaso ao anaty telefôny anao mihaino ka telefôny anao anaty telefônina ka tonga de miteny anary ia adivitra be ho any Jirama le hoe doko zesy satria fa mba atao hoe fitiavana indray zany de Jirama mambahoaka de resabe koa ny vary de mbola tsy diso ngely hira mibobolona ndao hoe raha itsika le hoe vary ano any anay malagasy ary anao efa tolo ary ano any anay malagasy ary efa tolo be anao zany tsy tolo hafa de zanak'antsika efa zokizokiny oke makasitraka ary salama ten'Andriamanitra ngaro soatsika tao za ty zay okeranga eny za zany somary misy mandeha kely any amin'le hoe afaka eritreretana Jean Luc akoatranazy miaraba tompoko
somary miverina kely ako le resaka menaka mavesatra misy namana ihany zany mbo miasa ao amin'le Madagasikara da havana moa zany dia raha ny fahinoko amin'ny zavatra nyteneniny aloha dia hoe azo ampiasaina tsara le menaka mavesatra izy resaka finiavana aniza le menaka amin'ny fanjakana marina misy investisseur hafa fa izy amin'ny tompony voalohany fanjakana izy nampitsory fanjakana sika malagasy avoaka daholo ny olana hoe aiza nametrahana anazy ahoana nitapierana anazy resaka hitapierana anazy ary firy malagasy eto no tsy manana asa mitady asa manana vaty ve tsika tena olana be ve miengage malagasy maro be vatandehilahy mametraka vaty tadiova nanaovana lalam-by rehetra sandrytsika manana eo tantsika manana mena karamby ireo olo ireo aveo mena tany zay rehefa vita ny asa zalahy dia manana tanimboly 100 hektara avy nareo ameo anazy le izy eto efa zatra loatra ny hoe amena ny vahiny ny tany satria zareo manamboly tsia zoa malagasy manana tany avy aloha izy asa amboary ny lala manao pavetsika dia tarito makany amin'ny fitoeranaovana depoly izy atsika le solika fa tsy tokony tsy mila vola avy any andafy zany tsy mila dolary zany tsy mila ampisan banque mondiale manakarama malagasy anamboatra an'le lalana efa zava-dratsy loatra tsika mindram-bola any andafy isaky ny hanao zavatra olona eto ny karamaina manana pouvoir feno ny fanjakana anakarama malagasy fa tsy zany foana natao fa hoe tsy manana zao finiavana l izy sa avesana aty iverenako le deep state teo misy olona any manana sandry hoe tsy akanotany fa mandelingelina anay engy any mba tsy izay tsika ny zavatra betsaka sotra toko mankasitraka ny misy manakana aloha zany tsy ferana foana zany businessiko ry larisa dia aloha mba tia mba businessiko tia famanina oara mba alana kely fotsiny le fitiavatena amintsika allo tsy mampandrosatsika miarabanareo amin'ny RTT mpanjakama sy ny akama rehetrarehetra hoe tenenina le lalana eo amin'ny discours eo mifampiankina be manko zany le resaka dalina tetsina sy le rano mandeha amin'ny arabe satria io tena manimba an'le arabe mihitsiny eo lasa micrée embouteillage be dia zay tena olana amin'ny eto tsika zany tokony FMA zany satria izy mpanjakama hoe ny FMA mikarakara le resaka tatatra sy le sanany le zany dia tokony diren'le FMA zany aloha hoe ahoana tokony anadiovana an'le tatatra aloha mba tivoaka aty amin'ny arabe le rano satria le arabe zany efa tembrano ty tsamobila ty simba zay le lalana sy anamboatra lalana eto Madagasikara sy anamboatra lalana ery Karatanarivo atsika ka mbola tetsiny zany io simba foana ny lalana indrindrindra raha hoe avo be iorana eo dia vao maika loza be mahazo satria tsy maintsy feno rano ny arabe dia simba ndray ny arabe zay ny mba apatahivina amin'ny commune indrindrindrindra commune Bavao dia makasitakasika tsika baolina kitoa zany dia nafinaritra ny baolina alina dia miaza finalan'ny Real de Madrid sy Barcelone tsika mpakafy Real fa zany taona mpanjakama nareo mahitako inona no jereko soky ndre tsy nahita zay tsy nahita zay na connexion raha tsy manana tso inona no jerevana tsy manana io ngamba ny antso farany tsy zao tia ny antso farany dia aorinan'ity raha ity dia zay no izy tapitra raha teo koa ny fotoana fandraisana antso tamin'ny tendra tsy tafiditra sa tsy tafiditra mbola misy mbola afaka miteny ianao salama niaraka tondra kely le olona mitaraina jiro mifindra ny ambato be fa eny tsy tapaka mihitsy mifindreny daholo tsika rehetrako tsika lasa teny koa aiza mifindra iza dia ny andohalo koa nga tapaka mihitsy tsisy trantsony efa feno daholo ny trano eny dia findreniko misy malalaka foana eny tsisy tsony anjereko malo verifieko malo fa tsisy tsony eny tsy tapaka tsy aloha mifindreny daholo tsika dia mitondra ny eo anantaniko za mbola misy trano ve mbola misy trano efa tsisy tsony raha misea le jirama monga tsy efa nanafatra avy any ivelany tsika tsy efa nanafatra olona enjana be te manaraka izay koa teto nerim-pandekama io efa nisan'izany hoe tao resaka fotondray ity efa nisan'izany teto efa mirahana daholo ny tao anatin'ny club M eo raha izay efa nisy teto zany hoe PDS no lasa entraîneur efa nisy zany inona sisa mbola tsisy
teo rehefa nisy daolika zay mahazo to lohany ambatobe daholo misy mbola tsisy fa tsy sahako tenenina so de gadra eo za zao mbola tsy tao makafitakatsika de oza zany le hoe le miteny hoe doza zany le tsy mety le hoe doza de raha hoe rivo-doza zany de tena rivo-dosa kose rivo-dosa zao tsy mahazo miteny tsika zao rehefa manisa de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 dosa le dosa 13 mahazo tenenina tsony zany tapitra le antso loza tsy azo atao zany losa be le zavatra losa vaily tiana anarany lahy zany fa tsy mety atao hoe lozy fa tsony fa atao lozy fa nareo tsy reraka sady mieritreritra an'izany mo amin'ny rapitso iany rapitso misy ina mieritreritra an'izany tsirama lona zao mety andalo eo rapitsoko tsy mandalo aty mbola tsy andalo aty sina sisa be de be le zavatra resan'le olona teo zany hoe raha ny hevitra ny tena fitambara zany de jirama ny olana raha jirama foany za zany lasa tsy de tea maly loatra n'izy io tsony satria efa nomena le fototry ny olana de le olona le fototry ny olana mbola mitombo satria mbola eo le tsy fisin'ny rano de mbola eo koa le olana resaka solitra satria rehefa tsisy ny rano tsy maintsy misy le hoe ala olona ny anina ny anina ala olona miboka ny anina ala olona ny jamba ny anina fa ny hitako tena vaolana de fanafanganana aingana farak'izay zokony an'le angova azo avoziny